tontolo hafa diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine overomin'ny vantsoa lanto iary ny ravo ary anjariliva miaraka amin'ny faly rakoto ary liva herilanto ary sinaizy tovy razana mamonjy no nandray feo ianjariliva no nanatotosa Stella no anarako 17 taona tsy mba mitovy amin'ireo tovovavy toany fiainako fa mahagaga sampona ny olazana azy angamba satria mahita zavatra tsy fahitan'ny olona rehetra tontolo hafa taloha tany fiainan'olona lavitra be matetika zavatra efa lasa ela raha vao mahatsapana mandray zavatra anankiray mifandraika amin'izany tontolo izany ny tanako tsy dia izay zavatra tsapaina mihitsy na raisin'ny tanako rehetra koa nefa fa ny sasatsasany ihany nanomboka teo amin'ny 12 taonako mizeo izany toe-javatra izany manjavozavo tsy dia mazava loatra aloha tamin'ny voalohany mandra-pahatonga n'ity androany ity nanahirana noho izany taiza sy ny ara-niaina tamiko satria rehefa sendra izany fahitan'izany aho dia torana tsy mahatsiaro tena indraindray nefa dia mahatsiaro tena ihany fa tsy mahita na mandrery olona manodidina ahy niza ankoatran'ilay tontolo hafa misirana eo alohan'ny masoko toy ny horonan-tsary raina 3 minitra eo ny faharetany Rahela tamin'ity androany ity aho dia tena nahataitra sy nampatahotra an'ireo ray aman-dreniko ny zava-niseho eny fa na dia izaho aza toy izao ary ny tranga manao any dada bonjour chérie ao anganeny ie ao an-dakozia ao izy ka ay fa nga dada ny rava avy niasa sady avy namonjy conférence aky izay dia nody misy zavatra tena ahafaly anao netiko ao zany fa iny zany ry dada mandrasa aloha hoe surprise ane ilay izy zany ve ho surprise tsony eto fa fantatra nge izao hoe eo amin'ny latabatra eo am-pisakafoanana asehoko anao ilay izy dada koa ka na zay na tsy ampisehoko anao mihitsy kosako ena re ka izao miomanareo mianaka fa efa vonona ny sakafo dia inona amin'izay ary le surprise ny dady boky le izy boky tena tianao zany oay littérature sa tononkalo sa tantara tononkalo ka fantatro iza re izy raha fantatrao Shakespeare tsy izany ka Victor Hugo tsy izany ny ao La Corneille mbola disco fa iza ihany koa sary raha ny tena izy eno tsara mpanoratra tsy mbola fanta-daza izy ary tsy mbola nanota boky amidy ho an'ny mpanjifa ihany koa fa ahoana fotsiny nanoratra ho an'ny tenany any izy ho an'ny tenany eno tononkalo vitsivitsy 12 angamba no isan'izy ireo natambany tao anatin'ity boky kely ity vehivavy le mpanoratra ary ho an'ny taranany nanoratany an'ireo tononkalo ireo ho an'ny taranany iny jereo fa misoratra ao anatiny ao anao tiako eo ry dada ary mahafinaritra kosa na amin'ny foniny aza ka iny foniny mihitsy ka no nanitina ny masoko voalohany bleu lavande sady manitra ery izy zany misy fofona lavande irony zava-maniry mamono voninkazo mangamanga fanaovana entina vadiky ny olona atao ranomanitra reny anaka eno iza onona naran'ilay mpanoratra jery ao anatiny eo kosa to tsy tadidiko tsara izy teo Catherine Dulou Catherine Dulou dia misy dédicace koa ty manaraka ty enone atolotro ho an'ireo zavikeliko androany 17 jolay taona 1770 efa tamin'ny 13 taona lasa ane zany efa taona 1770 sika izao eno zany ny voasoratroko fa taizy ty boky ty nitany dady tany amin'ny mpivarotra boky re anaka teny amin'ny librairie ve
mpivarotra boky sendra hitako teny amin'ny sisiny le izy raha sendra nandalo tamin'ny fiara trano azo kely izay ka ity tavin-jiro ity ny anaka no tena nanitonay zay vao nahita n'ity boky ity teo amin'ny etazera amin'ny farany sisiny ambany teo fa data Stella fa maninona ianao anaka io ry Gabriel fa mitady hotorana ny zanako azy io fa mihetsika andray le izy Stella anginanao aloha angano raha mangatsika ry Françoise any anana fotsiny aloha tao Stella io fa efa mba matsiaro kosa izy ka efa mba miratra amin'ny masony Stella fa maninona ianao maninona io zazy io Stella misy marary ianao nga tsironena fa ahoana fa maninona ianao tsy marary fa ny zavatra hitanao indray ve ie ohatra Stella inona no hitanao anaka inona tompony boky io ry dada le olona nanoratra n'ity boky tio de ahoana ohatra n'iza le olona ry Stella vehivavy efa le bebe zay izy eo amin'ny 10 taona eo 10 taona ie efa fotsy sasaka ny volony de manao solomaso Stella ahoana no alalanao fa izy ny tompony io sy nanoratra n'io boky io ka hitako izy nanokatra n'io boky io sy nanoratra tao anatiny de avy eo de ahoana anaka de hitako indray izy natory teo am-pandriana mandray toy ny hoe marary sady ny teny de ahoana ny teniny hoe omena maty eo ty boky teo izy mantsy an'io boky io Mathieu eno de naveriny telo indray le teny Mathieu iza ony tsy fantatro de izy anao sainy manome an'izany misy olokafa nresahany angaty eo ohatrany nisy fa tsy tazako tsara de zay ve nasafitra anao teo tena nitaraina be sy ny angavy mafy le ramatoa Catherine Dulot ie farany de ahoana anaka farany de hitako ny voakaraha be ny vavany sy ny orony indray de zay losy ty marina de zay no nahataitra dry ina ny tomaninao amin'izany eno ka mampahonena be anjery ny endriny sy izy ohatra ny tsipatsipaka teo am-pandriana de nivoatra azy neny so fahitana tsy fantatra rehetra zao very Stella ka mino fa fianakaviana ngamba nazavokely mihitsy io Mathieu io ka ahoana natonga ny boky varotana eny amin'ny sisiny eny ary raha izany raha hoe tsy ny tenany nareo avany noho ny varotra an'izany zay ny tena magaky tsy varotra n'io izany ny tompony tsy varotra ny sanganasany sarobidy aminy izy tia nomena ny zavikely le izy ka iza fotsiny ary no ny varotra azy teny sa ny adresy jereo aloha ny adresy io ry dada jereo fa za tsy andray n'io boky io andray n'io soany ako ary andraso age aloha tsisy adresy ato zao ny zavatra tsotra fotsiny sady aingana de averina any amin'le olona nividianako azy ty de vita raha pitso de raha pitso ihany fa taiza nefa nividianany dadan'io vehivavy aloha le izy tary amin'ny 56 rue du Pré tary anaka trano azo miloko maitsomaitso zay averenao any mihitsy fa tena mampidi-dozy zay fa hoan'ny sakafonao ry Stella ka nanahoana tsy tezitra ve le mpivarotra namerenanao an'le boky tsy tezitra izy ka lazaiko hoe tsy azoazon'le zanako de naveriko vazafady indrindra ay kosa ny volany no tsy nalaiko tsony fa maninona satria ny entana efa lafo tsy tokony averina tsony sady efa nandrindray alina taty amintsika kosa veko eny marina eny aloha zany efa ono efa vonona ve aloha ny sakafo efa vita ao mihitsy ka tonga de mandraisa toerana fandroso azy azo ka nde anasatana vetivety aloha ray zaniko miveriko fahifarana hatreo momba niny boky sy fahitana iny diso hevitra nefa fa ndray ariva avy be ny orana tamin'izay kodro baratra sy nitselatselatra be ny andro
tena avy be zany orana zany a, ary ohatrany misy varavarakely karapitrako zany any ambany angambaka. Andraso aloha jereko fa Françoise koa ty matory be ohatran'inona ko, tena oram-baratra ty ohatray. Ary misy olona ve ato ambany ato zany? Izy zao e dada. ha Za ihany ho ve Stella e, taitra marina. manidy an'ity varavarankely ndakozia karapoko ndrivotra ty aho tsy mahita toro mihitsy aminy. Za koa ary anaka vao saika anidy aniko zany no nidinako teo ne. Tena mahery be le rivotra. Ka bozako. Jereo fa mitsilatsilatra be ny andro. Oe, tena tapaka ny jiro marina. Maizina be. Dada! Ahoana e, ity ahy e. Misy torotra angany amin'ny dadany? Tsy nitondra. Nefa tokony hidina any ambany lakavy aho hijeriny générateur ao aloha. Andrasy fa 14 any ambony ary ahy misy afikasika eo ambony latabatra akaikinao io de apreto ny labozia an'le tavin-jiro vao nividiko teo e. Iyo. Apreto daholo izy telo hitanao le tavin-jiro napetraka eo ambony komody eo andalatsara eo ane. Ty hitako ty ka. Andrasy fa apretiko. Ary eto aty de tsy lo vetivety ahy e. Ie. Ho avy tandremo ny tohatra sao maratra e. Fa dada Stella, fa naninona e? Naninona ianao anako? Taony anjera be? Tafitoana ve? Stella, marina raha mahatsiaro toena indray izy. Stella, Andriamanitra! Gabriel, fa misy inona e? Inona zany midoboka be zany? Avy aloha ianao e, torana indray ne Stella e, aingina ianao. Dada, neny aza mbola miteny aloha ianao anaka. Andeho any amin'ny dokotera tsika zao aloha. Dokotera iza? Dokotera teniny ny dokotera tsika ihany. Efa natsoka ny telefonina teo izy fa miandry antsika ao an-tranony. Sao alina zao ve? Eno efa nitsahatsahatra ny orana, efa niverina koa ny jiro e. Sady misy maratra koa nge ny andronao tamin'le ianao ny anjera teo e. Tsy maintsy atao pansement io. Andao sika e, aiza ny lakile amin'ny fiarako teo. Mandrosona ro telo mianaka ary. Eny professeur, eny tompoka. De mahazo toerana. Misaotra indrindra tompoka, misaotra betsaka. Ka inona zato atondianareo ary? Monsieur Gabriel Lardenne no anarako tompoka. Izy indray no Françoise vadiko, ary izy no zanakay Stella. Faly mahafantatra anareo ary Ka tsy izany professeur fa ny momba n'ity zanakay vavy ity no atondiana eto. Eny tompoko. Efa tany amin'ny dokotera tenina ihany zay fa efa ny telefônina tokoloha izy ay nampilaza tamiko ny fiainanareo sy nanazava fofony olana izany indrindra professeur. Ka zao raha azoko tsara zany de teo amin'ny 12 taona no niatomboan'io zavatra io teo aminy. Eny tompoko. Zany hoe raha vao misy zavatra raisiny tanany kanefa aloha tsy ny zavatra rehetra izany indrindra ny sasatsasany ihany. Azoko tsara de hono ahoana ny fihetsiny amin'izay fotoan'izay ka? Tamin'ny voalohany aloha tena tsy mahetsika izy. Ary ohatrany hoe mifantoka amin'ny zavatra anankiray ny masony. Tsy maheno anay mihitsy izy amin'izay fotoan'izay na dia hoe miantso mafy azy zay ary tsy taitra miverina normalina mihitsy izy raha tsy efa kasihana na hoe hotsokotsonina kely amin'ny tanana ny tenany. Azoko tsara. Rehefa avy eo de manontany azy zay hoe maninona de mamaly izy hoe mahita toerana hafa sy olona hafa mbola tsy fahitany ary misy ifandraisan'ireo olona ireo sy ho toerana io amin'le zavatra tsapainy na raisiny tanany. Andraso hoe monsieur Gabriel, mademoiselle Stella? Eny dokotera? Enonao miresaka ve ireo olona hitanao reo? Ie, na miresaka mandeha na ao an-tranony. Ary hitako amin'le trano eny an-tanan'le olona le zavatra tsapaiko na raisiko eny an-tanako amin'ny fotoana io. Mazava. Tsy zavatra rehetra raisiko ane dokotera fa ohatra hoe zavatra vaovao tonga ao an-tranonay,
ohatran'le boky teo nahitako eny an-dalana karaisiko na any an-tranon'olona ary tsy zay rehetra vaokoa nefa fa zay mahagaga. Eny azoko tsara aloha ny tianao lazainy ary ny fahitanao ny sary manaona ka eny manjavozava aloha tamin'ny voalohany fa tamin'le voaingana teo no mazava tsara. Eny dokotera toy ny hoe eo an'loka mihitsy le toerana sy le olona ary tena izy. Iresaka momba n'le farany teo tsika inona marina ny tena nitranga de le tao amin'le boky zany boky le izy professeur boky misy tononkalo novidiko azy satria marioko aloha fa izy de zaza paka fitononkalo sasa soratra feno boky mihitsy eo an-tranonay ao. Ny eny monsieur Gabriel ka voahitako ty anankiray ity de nisarika ny masoko ary fantatro avy hatrany fa ho tiany io boky io de niraisy ny tanan'olo izy niraisy ny tanako ary nosokafako de novakiko mihitsy aza ny tao anatiny ko fa tsy naninona ianao tamin'izay tsy naninona mihitsy tsy nahatsapa na nahita na inona koa rena professeur ko mazava loatra ka de avy eo netiko tany an-trano ny boky de nomeko azy vo nandray an'le boky sy nanokatra azy izy de nahita fahitana andray. Inona ny hitanao mademoiselle Stella mba avy reno toy izao ny zavatra hitako sy reko dokotera. de inona ny toeny avy eo avy hatrany de nateriko tany amin'le olona ny vidianako azy le boky professeur kinanjo afaka 3 andro avy be ny orana tamin'izay toy izao indray ny zavanitranga professeur. de zay professeur noseho io alina io indray de inona indray ny zavatra hitanao mademoiselle Stella tamin'ny nandraisanao nyo tavin-jiro mbola le raha matoa nanoratra an'le boky ihany no hitako dokotera. Le Catherine Dilo eny dokotera manoratra tononkalo indrindra ao anatin'le boky izy ary le tavin-jiro misy jiro 3 mirehitra manazava azy mipetraka eo ambony latabatra akaikiny eo. Zany hoe an'le Catherine Dilo tompon'le boky ihany koa zany io tavin-jiro eny professeur ka zay aloha tsy fantatro tsy nanampo mihitsy aho ka ay raha ihany ny tompon'ireo entana roa nyvidiko reo ko de naverina any amin'le nividianana azy koa zany le tavin-jiro andro Stella tsy dokotera tsy naverako naveriny satria nahoana mademoiselle Stella satria tsy tsara le tavin-jiro tiany dada le izy sady tiako koa ary satria koa tsy mba nasiany mena olona to le boky io tavin-jiro io tamin'izany andray azy tsy inona fa hoe mbola le boky nisy tononkalo ihany ny teneny hoe omeo amin'ny maty eo sady nitraka mihitsy ange izy nijery dokotera na nisorony aza ny solomasony ary hitako fa tsisy olona nizaniza tao anatin'ny lefitrano fa i Catherine Dilo rery. Zany ve eny dokotera ka inona moa zany professeur no azonao anazavana zany zavatra mahazo anjanakay zany lasa dala ve ny zanakay soa Françoise tsy madame Françoise na eto maso ny zanako aza de tena sahako miteny aminao fa tsy adaly zany ny zanakao ka inona fotsiny ara ny mahazo azy tsy mba nanao ohatran'izany mihitsy mantsy Stéphane zokoniko alohan'ny anambarako aminareo ny zavatra mahazo azy aloha de misy fanontaniana vitsivitsy tiako mba apetraka aminao reto madama. Eny professeur nilaza ianao teo hoe Stéphane zokony misy firenena damo zany ny zanakao mianadahy izy professeur ary efa manambady io zokony lahy io mipetraka any Bruxelles. Firy taona moa zao i mademoiselle Stella teo azafady 17 taona tompoko de ono tsy misy zavatra hafahafa ny sivy hoe teo amin'ny fotoana niteranao na hoe nitondranao voankazy fa nahoana nareo mivady mifampijery ka zay indrindra professeur hoe ahoana zay madama zany hoe tokony tsy anana azy tsony ahy raha ny tena izy satria nilaza le dokotera nampiteraka fa
tsy afaka ny toejaza-tsony ataorian'ny terahako any Stefan mandra-pafatoko. Fa sary-piterahana be nga ianao tamin'io zanako voalohany io ka. Didina professeur, arsaka maty mihitsy. Kanjo nanana azy indray tatoriana. Firy taona tateoriana ka? 12 taona ny elanelan'izy da. 12. Mitovy amin'ny taona ny fony izy nahita an'le fahitana voalohany nge zany. Eny professeur. Way, mety isy ifandraisany tokoa ve zany? Tsy fantatra aloha de toy izy ny tantaranao hoe madama? Teo amin'ny tondrako voankazo indray dia nisy toe-javatra hafa nitranga ihany koa. Zany hoe tokony ho teraka teo amin'ny 10 volana toererenjaza be vokany zanany faharoa rehetra mantsy. Fa tsy teraka teo zany ianao? Tsy teraka teo mihitsy professeur. Fa firy volana ny kibinao no teraka azy ianao ka? 12 volana katroka tsara ny kibiko ny teraka ny Stella professeur. Ka hatramin'ireo sage femme nanaovako fisafony na ireo dokotera nanaovako ekografia sy nampiteraka mihitsy nge professeur e. De nanahoana nefa ny fisafona sy ny ekografia tamin'izany? Tsy nihetsika ny zaza tao akiboko raha tsy efa teo amin'ny 7 volana mboka. 5 volana ny kiboko vao hita fa hoe vavy. Fa tsy narary ianao? Tsy narary tsy naninona mihitsy. Ary izay mivady efa nanafa tsy maintsy ho didiana indray. Indrindra nge vao tsy teraka teo amin'ny fotoana tokony aterahana normal. Fa tsy misy fahasarotana ohatran'le voalohany zany ny fahaterahanao tamin'iny? Tena tsy nisy fahasarotana mihitsy professeur. Zara raha nihetsy-jasako dia latsaka ara-dalàna izy. Tsy afeniko anao professeur fa izay efa nanapo mihitsy fa hoe ho sampona ny zaza kanjo teraka vavikely mahafatifaty ihany izay. Marina tokoa aloha. Izay ve zany ny zavatra tianao fantatra professeur? Ary teo amin'ny fahazazanika tsy misy zavatra ohatrany hoe hafahafa? Tena tsy nisy mihitsy tompoko. Afa-tsy izay hoe teo amin'ny 12 taona an'izay dia normal ohatran'ny zaza rehetra ihany izy. Fa misy fanamariana kely fotsiny professeur. Manonofo miteny zany izy io ndraindraiky. Zay ihany? Zay ihany professeur. Ka ianao ary raha arak'izay fitantaranareo rehetra azy teo zay dia tsy adala hoe marary saina akory ny zanakareo e. Fa manana don hafa kely izy, tsy toy ny olon-drehetra. Zany hoe professeur. Don vitsim-panana satria iray ao anatin'ny arivo angamba ny olona manana azy io raha misy eto tany na ray alina. Don? Eny e, fanomezam-pahasoavana toy ny hoe mpaminany ihany na mpanasitrana, ary le izy fanomezam-pahasoavana voajanahary hafahafa. Medium ve professeur? Tsy de medium, tsy medium mihitsy e. Ny medium dia olona miatso fanahy, mifandray amin'ny fanahin'ny olona efa maty na tsy hita maso any, dia manatona azy mihitsy ny olona mba hijery na hoe anontany zavatra azy, pouvoirany azy. Ary misy anarany ireny. Fa ny any mademoiselle Stella naturel le don, ary mario tsara fa ny momba ny fiainana azy anie dia hafa mihitsy e. Tsy tokony hiteraka ntsony ianao nefa ny toe-jaza azy indray 12 taona tateoriana. Dia teraka indray izy ny 6 Desambra 1790. Zany hoe teo amin'ny 7 volana 12 amin'ny taona volana Desambra. Eny tokoa, izay marina professeur. Niseho teo amin'ny fiainana indray ny fahitana voalohany teo amin'ny 12 taonany. Zany hoe miasa be eo amin'ny fiainana zany ty marika 12 ty ary misy dikany. Zany ve professeur? Raha ara-baiboly aloha ny marika 12 na ny 12, isika kristianina mahafantatra baiboly daholo dia isa masina ihany izy io, mitovy amin'ny 7. Fa ny 7 isa feno, ny 12 kosa milaza vahoakan'Andriamanitra. Raha tsy laza fotsiny aho hoe 12 zao nisan'ny apôstôlin'ny Kristy, 12 koa ny volana, ny janoary hatramin'ny desambra io, dia 12 ihany koa nisan'ny fokon'ny Israely, ary 12 nisan'ny andro farany, sy ny sisa e. Fa tsy hoe anao doktrina momba an'izany no atonga avantsika eto angamba e. Fa tiako fotsiny manazava aminareo fa
itony asana itony de tsy maintsy mifandray amin'ireo siansa na fianarana mistika na surnatural indraindray satria marary entina zany eto mazana de olona hafahafa mety ho hafahafa fiainana fietsika fiteny na ny fomba ohatroatra zany mahagaga zany de ohatran'izao anareo zao koa ka mahatonga andreo olona manodidina azy na reo fianakaviany kilasy azy hoe olona dala vetrany satria tsy mitovy aminy fa ohatrany hoe hafahafa eny mialatsiny professeur fa noho ny tsy fahafantarana moa de mamosavy vetrany ny eritreritra sy ny saina eo anoloan'ny toejava mitrangako eny tsy manome tsiny anareo fianakaviana sy ray aman-dreny noho ny tsy fahalalana reo tokoa fa ito masony mademoiselle Stella aloha zany de milaza hoe tsy adala hoe marary saina akory ianao fa manana fiainana hafa voajanahary tsy toy ny anay fotsiny manana don de ono a professeur inona marina zany le zavatra mahazo anjanako misy teny mazava azo amaritana ny sehon'ny zavatra toy izany ve zany don zany misy de misy tokoa Andriamatoa Gabriel psychométrie le izy io no ilazana azy ara-médikaly psychométrie hoe professeur eny ny atao hoe psychométrie de mahita fahitana le olona na vision rehefa mikasika zavatra anankiray fa ahoana reny mety mahatonga an'izany professeur zao le izy satria ho zavatra raisin'ny olona andavanandro ampiasaina lava matetika io monsieur Gabriel ohatra hoe reny seza ipetrahany reny na fandriana torina isan'andro ohatra na zavatra ray tsy foy na ireketany fo de misy énergie surnaturelle izy reny charge d'énergie surnaturelle zay no azo ilazana azy zany hoe hery le izy force normale spirituelle zay tena tsy hazavainy zany ve professeur zany mihitsy ka zava-marina ary tena misy zany science psychique moa le izy mikasika ny conscience ny fiainana ara-tsaina sy ara-panahy ka rehefa tsapainy de mahita fahitana izy de mety tsy ho afaka amin'ntsony fe zany professeur le izy efa voajanahary le izy io le fanambarako teo hoe don aminy mety hoe ho afaka eny any fa mety tsy ho afaka mihitsy koa mety hoe mandrak'izay ka mety hitera-doza ho azy ve aloha le izy professeur ny hoe hitera-doza raha sendrainy amin'ny toerana tsy azo antoka izy no sendran'izany fahitana zay angamba ohatra hoe eny amoron-drano na eny ambony tohatra avo be na eny afovoana arabe katorana na tsy mahetsika de mety ampidi-doza ihany aloha nefa i mademoiselle Stella efa mandrian'izany zao ka tokony tandriny izy tsy ohatra hoe tsy andray na hitsapa zavatra eny amin'ny toerana ohatroatra zany mba hisoroana an'le fahitana mety hitrangany loza fa ny eo amin'sainy koa professeur mety hisy vokany na fiatraikany ve zany io indray arakaraky ny fandraisany an'izay zavatra hitany aleo izy mihitsy no anontanitsika amin'ny vatany ona mademoiselle Stella eny professeur mampatahotra anao ve ny zavatra mahazo anao ka hatreto aloha tsy de misy mampatahotra na de nisy an'izay raha be hitako izay aza fa ohatry mampalahelo ahy fotsiny ary mahaliana koa le izy tsara aloha rehefa tsy mampatahotra fa mba lazao aho hoe inona le fahitana hitanao voalohany fony ianao vo 12 taona le sakanay professeur sakako le izy naninona io sakanao io ka tsy hitana le any ny ariva sy ny alina tontolo de nalahelo be ahy ny ampitso maraina niraisiko le lovia fanomezana isakafo azy de nieritreritra sady lasa saina be ahy tamin'izay toerana mety misy azy de teo nitrangan'ilay fahitana tampoka voalohany inona ny hitanao somary manjavizavy izy le izy fa hitako tsara ihany aloha le sakako maratra be sady mitsitra eo ambonin'le hazo ray izay aleo toizako nyresaka professeur eny arao tantarainy ahy tamin'izay le zavatra hitany de lasa nitady somary lavidavitra kely ny tranonay no misy an'le hazo maniry teo apototry ny vatakazo ray lehibe tokoa no nahitako an'ny sena zay moa no anaran'le saka maratra be ary efa maty ka ohatr'izay zany ny zavatra mety hitrangy
zay zavatra eritreretinao mafy ifatoan'ny sainao sy ny fonao na zava-dehibe mety misy antony ka misy zavatra raisinao mikasika an'izany de miseho le fahitana na vision. Endre professeur, mazava zay fa leo angamba angatadalana aminao zay aloko. Eny ary mena lalana nareo telo mianaka. Za eto foana raha ohatra hoe misy ilanareo ahy. Misaotra professeur, de mandra-piona velomy ianao. Ya, velomy nareo de mahereza mademoiselle Stella. Misaotra professeur. No ny tonga tany an-trano dia henoko ny fandinika mangina tao an'efitrano tata Sineny. Za kosa zay vao tena lasa neritreritra sy tonga saina. Anahoana tokoa ny fiainako, ny hoaviko. Sampy narasamy olona ve aho? Rehefa nandinika ela koa dia tapaka ny hevitra fa tsy handraindray foana ny zavatra rehetra hitako io aho. Ilana amin'le fahitana. Ary koa raha zavatra mety hanaitra an'ireo ray aman-dreniko dia ho afeniko amin'izy ireo raha mbola azo afenina. Toy ny fanojo ny eritreritra izy dada fa hoy izy tamiko mivoaka avy tao an'efitrano tao hoe Stella! Ahoana izay ry dada? Vikely ianao anaka. Zao Ien dada. raha ohatra tsy tianao ny nemerenako an'io tavin-jiro io de miangavy ianao tsy handray azy intsony manomboka an'io. Raha tsy zany de voaterateloka any koa io. Tsy ry dada. Ka atao fiaraka. Manome toky ianao fa tsy handray azy intsony. Eny ary hitako eo zany. Eto izany koa izay zavatra hitanao eny rehetrarehetra eny na ny ampianarana na aiza na aiza. Endry dada. Ny sendo tokana no lasy dada. Ho vita sy voatandrina foana venefy zany. Ny tena miara-monina aman'olona sy mifanerasera amin'ny olona maro be. Asa rehefa teny ho avy no anambara azy. Stella, mba indramiko kely ianao androzaka an'ity taratasy ty any am-positra. Taratasy ho andry Stéphane io. Mino fa taratasy mitantara ny zavatra nahazo andray izao io. Na rehefa mirava avy mianatra aza tsy maninona e, lalanao ihany iny. Endry neny tsy maninona fa into tery. Amin'ny 4 sahady ve? Vetivety izy zany. Sakoatra ny lena be tamin'le taranja simy teo ka tsy hita kory ny lera. De efa mirava zany. Aleo orona ny fitaovana dia andefa mbola hiposte an'le taratasy neny aho. Aiza moa zany ny lalana akaiky? Lalana Chandy sa lalana Dupré raha ho any amin'ny postra miala eto? Lalana Dupré ngambe. Oay, itsy aloha itsy ve le mpifarobokin-trano azo maintsomaintso nolazainy dada? Tena io mihitsy le izy ka andraso hoe tena tia mihitsy. Mivarotra zavatra be dia be isan-karazany izy. Tavin-jiro, boky, boaty maromaro sy haingon-trano isan-karazany. Tapis koa, dia famantaranandro, ro ny entana vitsim-panana eny an-tsena nefa tsy dia hita firy intsony. Tsara daholo. Ary eo anatin'io zany lera matopo varotra. Tsy mahita izy fa variana mamafa ny latabatra kely io. Ary mbola io hitako mipetraka eo ambony etagera io le boky tonkalon'ny Catherine Dulot. Andraso hoe dirako. O tompoko, mandrosoa ianao mademoiselle. Misy zavatra ilainao na malinanao anga? Jereo fa maromaro izy ireo e. Tsy tompoko. Zany hoe Ata Mélodie no anarako. Faly malalanao ny andray Stella. Tsara anarana be ianao mademoiselle. Zany ve madama? Kintana mantso ny dikany hoe Stella ange. Ay ve. Ka inona no tao anao aloha ary? Zany hoe madama
saika mba hantany zavatra anao a. Momba ninona izay? Momba nitsy bokitsy. Aiza? Le boky literaturan'ny Catherine Dulot. Tsara be izy io a. Andraso alonge, andraso alaiky fa tena linanao mihitsy ny ao anatiny ao. Indrindra raha olona tia tononkalo ianao a. Tia jereo? Ie, tiako tokoa fa tsy aza tolotrao ahy iny ka tsy andray an'iny a. Afaka mijery sy mamaky eny ianao na tsy vidy azy. Eny fa iny jereo ataoko mirary ny vidiny raha ho anao. Efa hitako iny madama, efa nijereko iny. Taiza? Ka efa nividiany dada sy nentiny tany an-trano iny boky iny. Ary ianao zany le zanany lazainy hoe nividianany azy nefa tsy nahazoazo azy. De naveriny tamiko ty boky ty. Eny madama. Fa tena ahoana re? Nefa de tena boky tsara nge ty mademoiselle. Na za tsy de mpakafy tononkalo aza tena nientanimpo mihitsy namaky azoko. Aleo ngamba ho tsy ambarateloko samyreriny tsy nitazonako azy. Raha sitraka ao. Eny ary le tavonjiro anefa tsy naveriny fa nitazominy. Eny madama. Nitazominay tokoa le tavonjiro. Fa momba andreo zavatra roa ireo indrindra no tiako anontaniananao e. Ty boky ty sy le tavonjiro ve? Ie. Olona ray ihany ve ny tompon'ireo sy nivarotrandreo taminao e? Eny mademoiselle. De iza? Fantatrao ve? Monsieur Gaspard no anarany. Laza fa olona lavilavitra izy ary mila vola mafy satria tsy ireo ihany anie ny zavatra namidiny tamiko fa maromaro e. Sady tsara be daholo. Toy io vazy eo arinanao io koa zao a. Ohatrany tany aminy koa raha tsy diso a. Dia izany? Inona no matetaitra anao sy atakatahanao toy zao e? Vazy ve de anaikitra? Tena tsara tarenga io vazy io mademoiselle. Vazy porcelaine vita sinoa io. Tsy fahita firy io a. Jereo anena ny sary aminy azy e. Raha za aloha ny tovavy mbola tsy manambady tsy hamelako io. Fanaka tsara nanana ao tokantrano reny mademoiselle Stella. Marina izany. Ary tsara vitana mihitsy satria tsy de lafo loatra ny varotany azy tamiko. Asa poritra be tamin'ny vola tokoa nga iziko. Monsieur Gaspard moa ianao teo le anarany? Ie, Monsieur Gaspard. Ary sao de hoe Mathieu? Tsy fa nahoana no Mathieu? Mba heritreritra ihany iny ka lasa ny vavako fa azafady. Tena Monsieur Gaspard mihitsy ka. Gaspard Frest. Izay le anarany manontolo. Nanao taratasy ara-dalàna tamiko mihitsy mantsy tamin'ny varotany an'izany. Fa ohatran'iza le olona e? Azonao lazaina ve? Raha ny taonany aloha eo amin'ny 50 eo. Lava izy de ranjanana. Misy volombava. De efa ela ve izy nivarotrandreo entandreo taminao? Tamin'ny taona 2790. Ay, efa tamin'ny 7 taona lasa? Ie, efa nivarotra teto tamin'izany. Mbola tsy maty ny vadiko fa efa nanomboka tsy salama be izy tamin'izay. Tsy foko namidy ireo entandreo fa saika ho tazomiko na de tsy niteraka aza. Maty anefa le vadiko tatorina. Sahirana be satria lany vola be tamin'ny tsabona azy. Namidy daholo ireo entanay sarobidy. Volamena be de be. Volamena? Ie, nanana firavaka volamena betsaka ihany a. Nangoniko hatrany ny sasany fa ny sasany namidiny Monsieur Gaspard tamiko koa niaraka tamin'ireo. Nivarotra volamena taminao koa ve izy? Ie, saingy efa tapitra lafo daholo e. Afa-tsy tia rojo ety ambozonako ty. Tia rery sisa tavela. Tiako de mba nanaovako izy ty ho ahy e. Tsara kosa izany ko. Sady misy vatony kely mandravaka azy a. Misy anaranay ihany koa ao ambadika. De elle angamba an'ilay Catherine Dulot tompon'ny boky ihany ty. Navelako teo fa mety amin'ny anarako hoe Elodie ihany ny DL. Raha raisiko izany zao indrotsy volamena de mety inona koa no hitranga. Vao haingana vao tapa-kevitra hivarotra reto entana sasany reto e. Ireo koa sisa farany tamin'ny Monsieur Gaspard de izay io boky io. De io vazy io de retsy haingotrano etsy amin'ny étagère ambony retsy de ty rojo ty. De misy tapira izay koa fa nampiasaiko any an-tranoko ao ambony ao.
raha ny fijerinao an'le misy gaspara nefa olona mpanana ihany ve? eo ihany izy ka. Nefa dia mivarotra fananana sarobidy toy izany. Izany lazaiko anao izany e. Mahay mambola hono izy ho a. Sady olona avilavitra be le olona. Avilavitra? Eny e, misaotra anao Madame Melodia. Izay fotsiny zavatra tiako ho fantatra fa mangatadalana aminao ary ahy e. Dia tsy mba nividy akory ve na dia zavatra iray aza? Efa nividy an'le tafin-jiro re izay e. Eny ary, mandram-peona ary Mademoiselle Stella. Veloma ianao madame. Tao Pantieu Picardie izay no mipetraka. Avaratry Paris io. Isan'ny zaza nampitainy dada sy neny tokoa satria zaza efa tsy nantenaina izy tsony aho no tonga tampoka teo amin'izy mivadika safinono keriny afaliana. Indrindra fa ineny. Tsy dia nanararaotra n'izany fampiatana be izany nefa fa mipetrapetraka ihany. Matomato-tsaina mbola kely ary ny toeran'ny fahendrena. Na dia nanana ihany azy ireo ray aman-dreniko. Asa no zale sampona tsy mitovy amin'ny olona ve? Tsy fantatro. Hitako ny adina sy ny lamin-tsaina ireny eny ny taizà. Mandrapatonga ny andro nisy ny fahitana voalohany teo amiko. Nanomboka teo dia ny ferinaina sy ny asa saina eny. Tsy dia mba ohatra ny dada. Tsapako izany nanavenina aza. Nalahelo azy aho. Ary nisy fotoana naniry mafy aho mba ho normalina toy ireo zana-bahoaka rehetra. Hanome tsinan'Andriamanitra nefa via na toy izao aho. Izay no efa anjarako. Haneriko mitandrina tsara satria efa fantatro ny zavatra mety isehony. Asa nefa fa arakaraka ny nangalako izany fanapahan-kevitra izany no toa vao maika koa nahaliana tamin'ny zavatra naso aho. Tsy nahatafandromandry aho. Nanitikitika ny saiko ary lasa nofiko mihitsy aza momba ny Catherine Dulot sy le boky. Indray andro alakamisy hariva. Orseria, misy mission kely ataoko any Amiens rapitso dia mety hariva be aho vao tonga. Andeha sao ve ianao? Rapitso mavo mangiran-dratsika. Tandremo tsara raha ny lalana. Soavaty izany dada fa izany mbola matory amin'izany oro izany. Okey Kiseria, misaotra Ki Stella, endry tsara ianao a. Lasa matahotra dada e. Stella, andeha ho any an-tsena vetivety aho. Sa anaraka ianao? Tena kamperina eny fa zavadika. Aleo aloha nararoatra tsotsotra aloha vazara izay mba tsy mianatra androany zoma. Eny ary. Andeha zaniko. Ie, aza elana eny a? Vetivety fotsiny aka. Raha ny tena marina dia tehijanona rery mihitsy aho eritreritra. Eritreritra le nofoko alina. Sady ohatran'ny somary marariko ny andohako noho ny torimaso tsy ampy. Ndroa andro aho mantso ny nanofy an'le nofy. Tsy nitoy fa tapatapaka ka ela vao nahita torindray torinan'izay. Nofiko voalohany dia Madame Catherine Dulot ihany. Mipetraka eo amin'ny latabatra iray lehibe ary misy olona iresahany. Tsy mazava amiko le resaka fa toy ny mifalifaly ry zareo. Nofiko faharoa indray dia Madame Catherine Dulot mitsangana moramora avy eo ambony fandriana sy mandehandeha. Dia mihodinkodina eran-trano amin'ny andro alina. Toy ny olona miasa saina mafy. Izany eo ihany fa le endriny tena nanaitra. Tena mahisy hiatsatra izy ary mahagaga dia toy ny olona raiky tahotra. Mierikerika toy ny mitady famonjena manodidina azy. Inona marina ireny tena mety ho dikan'izany nofy izany e. Ndeha akarano any an-dakozia aloha itelemako kankely an'ity fanavoa ity fa tao manoro sirobe ahy ihany izany lohako izany ka. Iny zaro ny telan'ny fanafody sy ny rano iny ka andeha hiverina hiakatra any ambony nandalo teo andron'le kômôdy misy le tavin-jiro ka
tafatsatoka tampoka nandinika azy ela. Inona marina mistery finosiny Madame Catherine Dulot e? Maninona izy? Maninona no seho amin'ny fahitana sonofy? Teo dia toy ny tsy ny tenako ny baiko fa nisy hery hafa nanosika nintsitra ny tanako. Handray le tavin-jiro na dia fantatro fa tsy tokony ataoko azy izany. Tsia, ino ty ataoko? Madame Catherine Dulot. Stella tonga neny. Mbola matory nga ianao? Ie, somary mbola mitsotsotra ary neny Ay, ohatra ny vizambizana. tre. Ngamba samy misy anampiana neny? Ianao ary zany vizambizanako. Oko zao fa maka aina fa mila mitsotsotra zany ianao e. Eny tsy dia misy zavatra hoe manano sarotra toko nge ato e. Ay. Tsy te handainga amin'iny fa raha ny tena izy dia te handinika rery mangina le fahitana hitako teo rehefa tsy voatohatro mantsy le fihetsiko teo ka nitsotra ndray sy amihina ny vody le tavin-jiro ny tanako dia nanona ny anaran'ny Catherine Dulot no vavako ary niseho le sary. Le sary efitra ny fandriana anankiray. Madame Catherine matory be irery. Ny varavarana ny voa moramora ary misy olana nantona ny fandriana nitsaitsaika. Nanjavozavo ny endrika olona io fa fantatra ihany hoe lehilahy le izy. Dia nitoa ny fahitana. Madame Catherine taitra tampoka. Raha iny ondrika teo ambony tarehiny iny le olona. Farany dia tanan'le olona anankiroa na mihena ny tendany sy nanan-kenda azy. Teo nitapaka ny fahitana satria tsy zakako nijery ny zavatra hitako. Nahatonga nikikika tampoka sy nahatsiaro saina. Ary dia votsitra niaraka tamin'izay ny tanako niazona an'le tavin-jiro. Le maso Madame Catherine mivandravandra sisa tazako sy raikitra tato an-tsaiko. Ny sisy teo amin'ny fijery ny agagana, ny atairana ary ny tahotra. Mipetraka amiko ny fanontaniana ary manontany tena mafy aho. Maty ve Madame Catherine Dulot? Maty nikendahin'le olona tsy fantatra. Asa. Tonga eto Valansa. Aiza moa ny ambasady eto zao? Hitritrano volondavenitsy angambaka. Misy ny saina amin'ny Brezila io. Ary aloha hidiana tsara ny fiara dia andeha hiakatra amin'izay. Any amin'ny 5e étage ny birao alehako zao. Zay dia vita ny mission tatika. Tafiditra ny dosie ary azo ireo taratasy ny laina. Nahatradiny iray latsaka fa efa no resaka itao. Mize itotoy iverina hody amin'izay zany zao. Gabriel. Ohatray. Fa Denis ve ty e? Eny lesy ary tena diny sady ny namana. Le ty e, ela le ty zany manao ahoana aloha e? Salama ka. Ina. Ka inona vaovao e? Anganareo aty no mipetraka. Hitanà, manao tournée kely fotsiny tato amin'ny ambasady tato letsy e. Ay ve, fa mbola le asan'ny lahy iny ihany? Eny e, mbola iny ihany ka. Ary laka, Belzika ve? Efa tsy antsony zao e. Zany Efa 2 taona le zao no nialana telo mianaka tany Ay kosa. Any avaratrany ndraika. Ay. Pas-de-Calais any Fruges. Raha azoko tsara dia any misy an'ireo ray aman-dreny lesany ve zany? Any mintsy ka. Nipetrahana telo mianaka ny trano hatramin'ny nahafatesan'izy ireo e. 2 taona lasa zay. Fa maty ve monsieur Clever mivady ity? Maty. Andro ray ny nahafatesany. Na alina ray angamba ny marimarina kokoa e. Zany ve? Maty nisy namono izy mivady. Mpangalatra tafiditra tao an-trano e. Marina ve ity zany Eny,
indrisy mantsy. Fa hono alty ry Deny, fa ngamo tsy nisy olona niara-mipetraka tamin'ny zareo kosa tao ka? Nisy de nisy tokoa ka izany arako. Monsieur Simon sy Madame Margot vadiny fanotoraniny tamin'ny gazy talohan'ny idirany de tsy naheno e. Quel malheur, de tena mampalahelo lesy zany, lozany e zany ity raha araky ny ankety misy telahy izy ireo. Be de be nentina sarobidy very tao, tsy hita tsony zay atao. De hono alty, de tratra ve nefa ireo olona namono reo anankiray ohatra ny adaladala zay ny tratra. Mety ny raitsy-kombakomba tamin'ireo jolahy ngamba fa nahatratrarana entana sasany zany ireo tena izy moa tsy hita popokatra amin'izao. Tena lalina lesy zany ka mampalahelo lesy zany mampalahelo nefa atao ahoana moa vao 5 taona lasa zay no nahafatesandramatoavadiko de izao ndray. Izany tokoa lesy, tamin'iny tokoa moa zao ny onatsikisy lafarany ary hono alty, efa lehibe zany zao izy menada. I régime nefa 15 ans. Rono alty izy de fon ve efa niteraka? Ohatray, efa ray zao ny zanany, fa mbola any Bruxelles any izy izy tela lesy no aminay mivady eo zao vavy be efa 17 taona. Kosa fa nahoana hoa ianareo telo mianaka raha mba maka vakansa kely any aminay any na de 15 andro fotsiny aza. Olty tsara aloha zany fa amty asako ty kosa ve letsy mba maka congé. Ny ankizy zao vakansa afaka ray volana. Asa andraso aloha hito ihany raha mahazoto izy mianaka kosa aloha misy trano azonareo ivatanana tsara any vao ny alana mpanofa vao aingana koa mantsy le iziko. Kosa tsy lavitra ny misy anay eo mielanelana 500 mètres eo angamba. Eny ho hita eo letsy zany andraso fa horesahako izy mianaka de miantso an'lahy ihany tia ny numero ako aloha ve tsisy atahorana intsony zao fa efa be trano ny manodidiny. Misy braon'ny gendarmerie koa Astel tsy lavitra eo. Tony orina vao aingana angamba izy io sady tsara ny rivotra. Eny aka lesy miantso an'lahy fa aleo atao hoe afaka rona 3 andro zay ve? Eny ary veloma lesy bon voyage de mampamianga any. Eny letsy atoraka zany koa de misaotra. Aiza moa le tsena? Ay ty etoka. Io fa efa mivo. Ody Madame Elodie. Mademoiselle Stella. Eny tompoko. Androso ianao ka inona ny vaovao mademoiselle? Saika mba hisy zavatra ifanarahako kely aminao raha mety. Inona no tianao ifanarahana amiko? Lazao fa mianao anao raha zavatra mety asoa asy ianao ve maninona moa? Zao ilaiko ihany le boky. Le Catherine Dulou ve? Ie. Tsy maninona mihitsy ka ny vola vidiny koa efa nomendry anao ihany tsiny Tsy andovola vaovao aka. Anome ny vidiny aminao ihany fa tsy maninona ka. Tazona izay efa nafoy ny dadany menanao fa efa anjaranao iny. Misaotra indrindra ary mademoiselle. Tia ary le boky andraso fa finosiko de iny. Andraso loa Tazony ihany aloha le izy satria tsy iny ihany ny vidiko fa vasiko iny Zany ve? Eny madama. De zao finosy tsara ao daholo de aprimy tsara ao aminao ihany mandra-piveriko makazy. Mety ho elaela fa aza manahy ianao tsy maintsy alaiko ireo ka. Aza matahotra ianao mademoiselle fa ataoko tsara tahiry tsara. Matokisa ianao De tandremo ianao miteniteny amin'le dadako raha sendra mahita azy mety mbola andalondalo hividy zavatra eo mantsy izy. Tandremo mihitsy sao de miteny hoe teto any vidy an'le boky sy ny vazy Dre, matokisa ianao fa vehivavy lehibe ange ty afaranao zao ty. Misaotra madama. Andraso ty ary ny volanao Zay fa lasa fa malafosa be de veloma Dada. Ay tonga dada. Tonga soa. Misaotra Manao any dada? Bonjour nareo mianaka. Salama zay ka. Salama tsara. Salama tsara. Tsara zany. Nanao nandeha ny dada tany Valence? Nandeha tsara
vita daholo niraka nampanaovina tany anaka délégation any eny tany any ay ve de zao nyfanena tamin'ny Denis aho tany fa tany izy mianaka Denis zay no any Denis Clever dadany Résine le namako ay ve de ahoana de aiza ondra Résine ka taiza foana hono ry zareo zay elaela zay totra tsy mba nandrenesana vaovao mihitsy ange efa manambady ve Denis to tsy mbola manambady isika de toy izao ny ndesany tany de izay oe raikitra dada vacances en Calais zany tena te ahitany Résine ary ny asany dada ahoana de maka congé dadako herinandro natapabolana ahoana zany ry Françoise ka ry Stéphane ange mety ho avy eto andray roviana tsy fantatro fa zaniko ka vacances ane mbola afaka ray volana raha tonga alohan'izay izy de tsy maninona so aleo aloha iantso azy de ho hitantsika eo d'accord allô Denis manahoana Gabriel salama tsara letsy ka inona vaovao ary momba n'le vacances ay ve ka eny sa tsy asabotsy 2 septembre zay ny tonga any de mody ny 15 na 16 tapabolana ihany lesy ny congéako okay ary merci letsy Régine ny aty efa tsindry ntaony ery te iona amin'ny Stella hony ka masabary mainty kosa lesy zanitro ho tafahoana ny tisiny maniny eny ary ny trano efa voan'ny Margot isanandro mihitsy mba hidiran'ny andro ny okey letsy zay zany fa velome mandram-piana lesy mbola mandalo farany any am-pianarana moa ianao Stella io ie ka zao za andeha hanao bazary ny tena ho hitantsika andeha amin'ny sabotsy fa zao mbola misy tsy azo mantsy de ianao zany mety ho tonga alohako eo sa ahoana angamba de tonga de mba halamindamino eo zay entana manokana ilanao rehetra any endrineny ka zay fa lasa roa ndao ary Madame Mélodie oay ko zany atarako marina azafady fa za ihany manahoana ianao salama tsara fa misaotra tonga akan'lentana Madame Mélodie oay tiako raha ataonao anaty carton le vasy de alatsako ao anatiny eo koa le boky kely azafady re tsy maninona mihitsy ka asako re ty ary efa tsara fony tsara iny misaotra anao hoentiko taxi mantsy izy ty fa somary maimaiky ihany ako veloma ary ianao madama veloma ianao mademoiselle sarika kely koa zany raha zanak'olona ary maninona ary ilay izy ny tsy mety mandray le entana mihitsy fa za foana anao sainy mikasikazy na nijery an'ireo entan'ireo aza de somary tazan-davitra daholo nataony ohatrany hoe anaikitra ireo mampimekely ihany aloha le zazavavy sady taitaitra de idiko tsara avy aty anatiny ny trano aloha sao de tonga tamiko eo neny zay arosokafako amin'izay ty boritra ty vazy aloha leo tsokasiana fa le boky ihany raisiko moramora de hosokafako de any ampady avoany ary ipetraka tsara eto ambony fandriana no anokatra so menjerana mitsingitingitiny tononkalo atolotrano madio zafikelyko raha tonga ny fotoana tsy maintsy isarahantsika dia izao no hanoteniko ny fiainana tsy ho vita mora foana tsy azo ankery na ditra ka ho lasaiko tsy ho afeniko
Eny. Oay, io fa misy zavatra misehono. Misy zavatra miseho indray. Catherine Dulot, Mathieu. Teo miseho ny fahitana faefatra. Azo lazaina ho ninikona tao ihany io fahitana io, tsy toy teo aloha. Satria ny antony dia Liana te hafantatra ny toy ny tantaran'i Catherine Dulot. Inona marina mistery fonosiny? Mety tsy nisy nampahalalana nanatrika akory fa afa-tsy zarery angamba. Dia izaho, le olona tsy fantany ary tsy mahafantatra azy akory. Fa vokatry ny kisendrasendra fotsiny. Mety tsy ambaratelon'olona noho izy io. Ho hitako sary eo anoloana. Amin'ny lafiny iray tsy mety angamba ny ataoko fa mipetraka koa mifanontaniana hoe nahoana noho izaho? Ary nahoana koa no io olona io? Teny olona psychométrie ihany ve? Ny fahitana hitako teo dia Catherine Dulot manoratra indrindra io tononkalo vakiako teo io sady manonona azy ny vavany. Dia nivadika ny fahitana tovolahy iray miditra ny trano amin'ny efitra fandraisam-bahiny miantso azy. Ory nenibe o. Nivadika farany ny sary. Madame Catherine midina ny tohatra. Gaga sady faly nahita an'ilay tovolahy no sady namaly hoe Mathieu. Tao anaty fahitana dia tazako mazava tsara ny endrik'ilay zazalahy nijoro teo am-baravarana. Eo amin'ny 12 taona eo. Mainty ny volony dia somary marirandrirana. Misy itovizana be dia be Madame Catherine ny endriny. Ino izany ilay Mathieu zafikely ny asainy omena an'ity boky ity? Indrisy anefa, mety tsy ho hita mandrakizay intsony ity. Sao dia izy ihany koa sary mivarotra azy. Rehefa tena nieritreritra dia tsy ho izy mihitsy. Fa ahoana ary nahatongavan'ity boky ity miaraka ny tamin'ireo entana be dia be tany an-tsena? Fianakavian'i Catherine ve? Maharary indray ny andohako fa aleo aloha atao tsara piriny reto tsy ho hitan'olona an'izanizy. Régine. Ahoana izay ry papa? Tsy maintsy ho tonga an'io ny ireny olona ireny e? Ry Stella ve? Eny re. Oe! Nefa himaty koa ho avy amin'ny train amin'ny roratorакandro eny amin'ny garany io. Dia ahoana? Dia ahoana fa mba mifanamboatra kely tsika e? Mifampizara. Himaty tsy maintsy tsy anaina fa tsy tadidina ny lalana. Izay le mesazony maly iny. I papa zany nitsena azy? Aha, ianao ka. Ianao mihitsy. Le tsy e. Régine, tsy fiteninao. Azafady papa, fa maninona nefa raha Simon e? Simon sy Margot miasa be anio e. Simon hibata ny entan'ireo vahiny sady andamina azy. Margot hikarakara ny sakafo hariva. Ho hitanao foana ny Stella fa inona ary mahamaika anao eo e. Tapaboly anana izy no ety e. Ianao fa izazakely indray Régine. Eny ary papa. Zao mandeha bisikleta ianao makany amin'ny gara. 10 kilometatra io, vitanao tsara. Dia rehefa miverina ireo menada mandeha taksi. Zay? Okay papa. Dia lazao Stella fa ho avy eo ara sendra tara. D'accord. Zay fa ho any amin'ny vilona vetivety aloha. Simon Ena Ramse? Efa voalaminao daholo ve ny efitra tany avaratra? Efa voalamina ka. Fa araka ny teninao, reo entana taloana findrany ambany lakavy, reo no tsy nisy nitrehako fa najanoko ao ihany. Eny e, ireny moa maninona?
any anaty lakavy any elingelandry zareo fa ireo teo andavarangana no niteneniko. Entan'ireo mpanofa taloha tsy nalainy mantsy reny. Efa nesoroko nampidiniko any daholo tompoko ka. Eny ary. Margot ahoana Ramsey? Akoho no atao sakafo rapitsatoandro fa ho asaintsika isakafo aty ny vahiny, ataovy farsi. Eny Ramsey. Zay fa lasa vetivety aloha. Mandra-piona Ramsey Zay Régine, aza vao amin'ny maty fa tsy afaka maka azy any noho ny fiarako miasa. Eny ary papa. Tonga ihany tsika la. Iry aloha ry le tranon'ny Denis zany raha araka ty planeto ty Tena mahafinaritra kosa ty mahatamana ihany raha izaoko. Tena tsarako. Tena tsy androko iry izay tanany Régine. Ho hitanao tsy ho ela izy fa aza matahotra re. 12 taona dia 10 taona nge izy no nafaran'izay roa Le izy nankarivotra kely tany amintsika tao aoriana nafatesany mamany. Ay tokoa moa. Tapabolana koa izy nijanona tany amintsika dia nalainy dadany ary. Nalahelo be ery ianao taminareo ny saraka. Izy koa aza mba nalahelo be. Zay dia tsy nandrefa vao momba azy tsony raha izao. Ka nahery ny voyage mifindrafindra be kosa nery zareo io Monsieur Denis io andavaranga nefa mitazana io. Iny fanidina ny tsenantsika. Arapaina fa tonga Soweto Rasori iny anareo telo mianaka. Rasori? Ie, izay no anaran'ity tanànantsika ity. Misy ny tranonao sy ny anay ry atsimo ry. Manahoana le tsy manahoana nareo? Manahoana Monsieur Denis Manahoana dadan'i Régine? Salama tsara fa ianareo manahoana Vizaky ny dia zay lavitra ihany iniko. Aiza kosa letsiko indroa andro sy indray alina mandeha fiara foana fa eny tsisy mampanavy fa zatra milongy letsy Soa ihany aloha fa ny fandimby mitondra fiara zay mivady. Marina zany. Aloha mansoa ty an-trano are. Misaotra se. Ato ny tranonareo efatra, 2 ambony 2 ambany. Ay kosa. Aleo ny entana ho tao amin'ny Simon. Izy tokoa aloha ny Simon Onao ty le olona mipetraka tamindreo ray aman-dreny lava zany Ie. Ireo Simon ny vahintsika. Eny Ramsey? 12 andro fotsiny. Indrisy. Monsieur Madame Gabrielle ary Mademoiselle Stella. Elako zato izy de fa Eny ianao manao hoe indrisy fa mbola be reny ho sisy fa faly mahafantatra ny Simon aloha zay. Mahafantatra za koa torako zany madama. Monsieur Denis fa aiza kay Régine? Ay tokoa Régine. Efa tsy andriny mihitsy atrany anaty fiara io manontany foana. Régine koa toraka zany ko. Ho avy tsy ho ela izy aza matahotra. Mbola lasa nitsena ny zokony any amin'ny garany izy. Maty moa ny anarany? Ie, ho avy androany koa ne. Andefa mesazy afakomaly. De hoe tsenaina fa tsy tadidina ny lalana. Fa onolo ty fanga mbola tsy taty mihitsy kosa isika. Efa taty fa taloha efa ela be fony izy. Asa 12 na 14 taona no pakaty amin'ireny beny izy. Ay kosa. Tsy nifankafo mantsy izy mianaka Izy indray lasa stage kelikely zahay nifindra taty. Raha ny maso avozona ny azy tany na andrefa maty ny reny be sy ny rainy beny sady maty tampoka koa tamin'io. Tsy afaka niala mihitsy fa tao anatin'ny examen pratika tany amin'ny dezaka be tany anaty lanezy tany. Palahelo lesy zany. Fifandraisana tapaka, ny fifamovozana ny katso. Efa voalevina ny ray andro aza ny ray aman-dreniko nevo eniny nafatesany. Tena nalahelo kosa izy raha izaniko. Zandray ny kitako tainy hoe nahoana hono tsy natao azalambony ny olomeloka. Nefa inona moa tsy efa natao. Izy Simon mivady ireo nahita tsara. Eny lesy atao hoana lesy fa zavatra efa lasa moa zany fa mahereza lesy. Mahereza dadan'i Régine. Misaotra anareo io ny frizidera mbola misy sakafo azo hohanina tsara ao. Andray. Fa ny rapitsatoandro manasa anareo telo mianaka zay. Ohatry 5 mianaka moa zany sakafo any an-tranonay Ka nareo ange dia tena misahirana loatra dadan'i Régine. Inona masahirana an'izany Madame Françoise? Zao ne lesy zay koa mba efa mitondra vatsy misy ihany ange. Azonareo hoanina eto mandritra ny tapabolana zany fa ny anio sy ny ampitso aloha dia any aminay.
misaotra betsaka le sy misaotra indrindra. Izay ngamba ny taksi mitondra azy da oka aloha hoe izy mihitsy ary tonga dia nasainina janony sofera teo anoloan'ny tranonareo a efa tazana angamba ny fiarany lako. Izany tokoa ngamba lesika. Régine, Stella, jereo ange reto fiazakazaka izy roa mifampitsiny manahoana kindry? Salama tsara kiza fa ndry manahoana? Zao faly be mahita ndry zao kia. Zao ndray ve ki vao niona hita kiko. Ndry dia tsy miverina tany aminay intsony? Tsy afaka kia. Zaza tena nalahelo beko. Manao mady mizelona. Izy akio mady zokla. Izy ny Stella ary mata. I Mathieu ve? Fangay efa fantatry ndry izy. Mathieu? Mathieu ny tena anarany fa foezina hoe maty. Neny be kate ihany miantso azy an'izany hoe Mathieu izany foana. Kate? Teo dia toy ny odina tamiko ny tany aman-danitra satria tena i Mathieu mihitsy tia manoloana aty. Dia le zazalahy hitako tao anaty fahitana, le zafikely Madame Catherine Dulot. Kate, Stella, fa manina ndry? Tsy manina ka. Tafaraka indray ny samy tanora dia manadino lehibe a. Manaonsy? Papa. Manaonsy eo a? Salama tsara ka. Ary nanao ahoana ny voyage? Nandeha tsara tsy solana iny. Ary mandrosolo aty fa manambahiny sika. Efa nitantarain'le zinona teny ambony taksi nge zany. Simon, tereny ny chauffeur taxi a. Aseverosiny ary amin'ny tranontsika ny fiara dia misy etany Mathieu dia apio izy midesarge azy. Patron. Ary mandrosolo aty Eny tompoko. Izy no Monsieur Gabriel Ardin dia izy no François Ardin vadiny. Tsy mbola fantatra lamo izy ry Gabriel? Tazako lavitra fotsiny izy le teny ampandevenana ny reniny tamin'ny teny amin'ny fasany. Zaho aloha tena mbola tsy mahafantatra azy mihitsy. Zaho efa nahafantatra azy tao anaty fahitana. Tena izy mihitsy io fa tadidiko ary fantatro. Izy kosa no Mademoiselle Stella zanavavy. Sa efa vita tao ivelany tao ny présentation? Efa vita mihitsy. Angamba ifanaraka tsara i maty Stella fa samy mpankafy tononkalo a. Literatiora koa ohatr'izay ihany. Izany tokoa moa. Ohatray, feno boky any aho an-tranonay ao Tena sahala mihitsy le tsy izany ndreo a. Dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa nampionina eto izany sika mianakaviko. Tena ohatrany hoe ny fanojo tokoa aloha nahatongavana efa mianaka eto Rasoria Ohatran'ny fanojo a. Za manokana dia tena zendana ary tena nianahana. Zao ve ny lahatra sa ahoana? Fa inona ny dikan'izao hoe? Fianakavian'i Catherine Dulot zany reto. Fandao aloha tsika tery mianaka mba hody amin'izay aleo koa ny vahiny mba hiala sasatra fa vizana. Sady ohatrany mbola andamy manentany koa izy ireoko. Vao eo koa nery izy ny tonga. Papa, anampy an'i Stella. Tsy Régine. Avelao re izy hijanona raha dia hijanona. Awa, ariva ny andro. Aleo raha pitso milamina tsara. Andray kosa. Ery ambany roserie zao tsisy panelingelonako. Sady misy W koa io. Sady misy ilako anao koa ny any an-trano e. Izay fa tafandrimazo daholo no nareo e. Tafandrimandro tompoko. Tafandrimandro koa nareo telo mianaka dia misaotra lesy Denia. Inona moa ny isaorany. Raha misy zavatra ilaina dia afaka miantso e. Eo koa Simon sy Margot disponible raha misy ilana azy. Ok letsy Denia. Zay fa rapitso e. Rapitso zany letsy e. Tsy nahita tory any aliny. Ampion'Andriamanitra sy ny lahatra mihitsy ve izay ireo fianakavian'i Catherine? Zaza sy Mathieu? Dia inona ny tian'Andriamanitra ataoko ao anatin'izany? Ny anambarany zavatra hitako sy fantatro tao anaty fahitana ve? Maty ny finoan'ilay olon-dreo ny ray aman-dreniny Monsieur Denis, hoy izy tamin'ny dada. Maty ny kendain'olona koa nahitako any Madame Catherine tao anaty fahitana. Saingy tsy hitako ary tsy fantatro ilay olona namono azy.
tena lasa ny saiko. Hitako gagagaga sy nijerijery ahy maty eo le omaly ariviny. To lasa saina manontany tena koa izy. Ary na Regina koa aza somary gaga. Nareno avoaka ny ampitso hoe. Asa. Efa diva raina vao ny sotomy torofeno no fratsy. Tena natoroko ako. Amin'ny fito sasany zao. Efa tamin'ny 4 maraina vao tena natory roneny. Reo mbola tabatra reo ny sakafo ary. Ary dada lasa izy. Vao tamin'ny 7 maraina teo izy Monsieur Denino ny fampitoana teoko. Ohatrany hoe lasa ny akandrefana ny tsahana ry zareo ngamba. Ary Regine? Maneno ny telefonina mbola tabatra kely izy fa mba raisy kely aloha fa mbola misy savony be ny tanako azafady. Allô? Stella. Regine, manao andry? Salama tsara. Afaka ndry amin'ny valo. Eo amin'ny tableau amin'ny Roserie ny fotoana. Okiare. Zaho avy ao mifomantsy dia mbola misotro dite kely. Ay ve. Rehefa aveo zany. Io. Mino fa Regine ndray zao zay Izy mihitsy. Tsy andrinareo roa mihitsy moa zany zay arainan'ny andro Zay mihitsy. Lasa roneny dia misaotra fa voaka Aza mandeha lavitra loatra ry amin'ny tableau. Salut Ndry. Matory maraina lanaky ny dia. Tsy dia mifoatra zao akina izany aza fa ohatrany tsy dia nahita torok'iza ala sady nanofo ratsy foana. Nofo ratsy? Ie. Za koa aza indraindray manofo toy izany ao an-trano. Fa hono ahy sendra manontona ny vavanao fotsiny ve ny anaran'i Mathieu sa ahoana ny nahalalанao azy. Nolazain'i papa ve? Nefa izy tsy mpanonona an'izany mihitsy Ohatrany efa adinay mihitsy azy ny anaran'izany fa dia efa verin'ilay hoe maty. Zany hoe lazaiko azy fa resa andainga. Nefa tsy papanareo ka? Stella, fa misy inona hitako ohatrany tena hafahafa mihitsy ndry hatramin'ny maly ariva. Regine. Andraso aloha fa ty tamin'ity maty ary mitondra boky mihitsy manao mady mijery Stella? Manao ny maty maty? Fa maninona raha hoe Stella fotsiny dia vita Finao manao na ry Stella fa ianao zatra manonona foana hoe maty fa hono ary Stella izy aloha ny nahalalano ny tena anarako Andriamanitro, ohatrany misy hery manosika ilaza amin'ny marina rehetra. Bokina poème ty etany laty mino fa aliana Stella ny ao anatiny io ka. Mahaliana daholo rehefa mety ho tononkalo sy lahatsoratra rehetra ka. Dia tena ho afakandro zany ianao mandritra ny 5 andro ijanonareo eto fa feno boky inge ao amiko ao dia amaky boky foana kosa ve fa tsy mba hoe miara-mandeha mitsangatsangana na ohatran'izany ka nahoana moa tsy afaka andeha hitsangatsanganytsika malalaka tsara raha teo koa ny fotoana fa jereo Stella nge ty tononkalo anankiray ity io ohatrany tiako be izy ty fa milaza fahatserovana lavitra. Andraso aloha any bebe anareo nga iny boky iny? Bebe anay? Neny BKT ve nitindry lazainy le mpanoratra tononkalo? I Catherine Dulou. Fa ahoana kay nafantaranao amin'ny bebe anay Eno nefa izy mbola tsy namoaka boky tononkalo akory fa nga izy efa fantatry indrimo Tsy eny efa hitako izy. Efa hitako tao anaty fahitana. Tena tsy azoko mihitsy nge zany Stella, fa maninona fa misy inona? Fa inona ny atao manindry? Eno fa misy inona tokoa la zao zay mahazo anao fa vonina eno nge zay menadahy Tsika neke efa mpinamanatry ny ely fa misy inona? Teneno mokia
Le fahitana tadidin-drezina ve le nitantaraiko andrifono hafa eny taona tamindry le tany aminay reny. Tadidiko tsara iny ka le saka very. Ie, seho indray le izy fo 2 volana lasa zay. Fa fahitana ahoana fa tena tsisy azoko mihitsy nge ny resaka reo miravavy. Tantara ho azy ry Stella zavatra hafahafa nahazo andria. De zay le izy. Raha azoko tsara zany de mahita fahitana ianao rehefa mikasika zavatra anankiray. Ie, fa tsy ny zavatra rehetra. Fa ahoana no mahatonga an'izany? Toy izao ny fanazavan'le professeur spécialiste nitondra ny dada sy neny any taorian'izay fahitana faharoa izay 2 volana lasa teo. Psychométrie tena saindray avao nahaino an'izany teny zany. Ka naza koa aza. Tena manana don hafa kely ngenao zany. Fa ohatrany tsy tiako le izy ka. Ndry, fa ahoana kosa? Tsy fantatro. Ohatrany teo normal toy ny ankizy rehetra. Tandrina be raha vao mahita zava-baovao. Sady le torana indraindray. De ahoana aloha ty hoe hitandry tao anaty fahitana ty ny MPKT. Hitako tao anaty fahitana izy i Catherine Tulou sy Mathieu tamin'izay fandroana izay. Zavy? Ino Zay ny tonga de natadiaviko anao raha vao hitako ianao. Fa tamin'ny alalan'inona ry Stella? Boky iray nividian'ny tata ho ahy nentiny tao an-trano. Misy tononkalo vitsivitsy tao anatiny. Fantatry dada fa ho tiako le izy. Boky nosoratany bebeanareo le izy. Boky takan'inona zany ry Stella? Mangamanga izay le izy, bleu lavande. Sady manitra be le boky vao nisokafiko fotsiny de torana. Eno de niseho ny fahitana. Tena le boky neny be zay. Le boky nilazaina hoe omeny raha misy fahafatesany. Efa nikarohany dada nefa tsy hitany mihitsy. Very niaraka tamin'ireo entana be dehibe angambany ka. Nisy entana vitsivitsy koa. Ary marina fa saika omenanao tokoa satria ny teny ny be anareo tao anaty fahitana hoe ahoana? Hoe omena Mathieu ty boky ty. De tao anatiny koa nisy dédicace nisoratra hoe atolotra ho andreo zavikeliko miaraka amin'ny datinandro. Datinandro? Ovinja ny datinandro zany ka? Andraso hoe telo amby 20 Jolay taona 1770. Tena zay mihitsy ny datina noratany an'ilay tononkalo voalohany. Or Stella, aiza zao i boky io? Aza matahotra fa ao amiko ka. Netindry eo ve? Tsy any aminay verenako nividiana niaraka tamin'ny vazy le izy. Vazy? Ie. Stella, tantarao tsara ny hatrany voalohany hoe zavanseho. Eno tantarao ry Stella. Toy izao ary ny atomboany. Indray hariva nody avy ny azy dada. De zay ry izy menadany tantara rehetra. Andriamanitro, tena mahagaga. Aza miteny mafy mandalo reny dada sy tatanareo. Tafaraka indray ny samy tanora. Manao ny dada Andresina? Manahoana Stella? Efa miaraka amin'ny boky poème sahady. De ahoana ozy tatanareo sy mamanareo? Ferinaina be neny. Izy zao tsy mbola mahafantatra hoe bebe anareo le Catherine Tulou na hoe enao le Mathieu. Raha tsy efa miresadresaka eo ry zareo? Mety tsy laza momba ny inona azo ahiny mihitsy aloha dada sy nenga. Sady efa ntataraindry dadanareo momba n'le saka. Tsy misy olona nilazako momba n'izany mihitsy.
Ny tena haiko nge zao de raha sendra maray zavatra amin'ny bebe anareo na dadabe anareo ao an-tranonareo ao raha hoe natao ny trano toerany taloha. Tao mihitsy fa tsy setana firy anazy tsony aloha ao tena tsy tiako fantatra niza mihitsy ka izany tantara izany afa-tsika telomena da ihany. Ianareo koa mba tsy isy eo alalan'izany ao anatrehan-dada sy neny oko mba hijanona ho tsy ambaratelotsika ka izany miangavy ianareo mena da aza matahotra indry tandrimy fotsiny tsy andraindray zavatra andraso fa atoroko andrimakena dolo izay mety fanaka na fotao atriny be taloha tao aminay ka fa inona koa tia malasa eritreritra amin'ny Mathieu io ka le olona namono niny be sy dadabe maninona mahagaga ny tsy nahitany sy tela azy tao anaty fahitana. Za koa aza mba gaga ka tiako saziana mihitsy mantsy ny olomeloko von'olona nge le izy tsy tokony mbolo faty akory nge neny be io indray raha mba teto aho mantsy tamin'ireny fotoany ireny nefa nanatrika ny fandevenana aza tsy afaka akory ny marina tsy maintsy hita foana na hoela na hoaingany zay mihitsy kia aza kivy misy Andriamanitra ao ambony ao tsy havelany tsy hitranga ny marina na fisaka aza fa nlazainy dadanareo an-dadanay hoe nisy adaladala izany no voaroroy tamin'io raharaha io nahitana vitsivitsy tany aminy fitaovana sy lovia de vilany de ahoana de nigadra izy rehefa hitan'ireo manam-pahefana fa tena dalabe tsy nalalana na tadidiny inona akory de navotsy ry zareo ary nidinana amin'ny hopitaly misahana amin'ny marary saina tsy lavitra tinga izy no mipetraka Bertrand ny anarany ary indraindray izy miodiody mivezivezy ety mangataka zaho manao hoe netana hita zavatra izay Bertrand fa volombelona tamin'ile nahazo anemy be sy dadabe de ahoana de nitambatambazan'ireo jiolany izany entana izany iziko hoe mba tsy teniteny izany asa izy koa verisaina raha teo nareoko fa raha zany filazanareo izany anie de mety olona kakety ihany ireo jiolahireo mahafantatra fa adala marary sainy Bertrand ary mipetra-drery miaraka amin'ny Simon sy Margot ato amin'ny Katerina sy ny vadiny dadabe Germain ngamba fa hoana aloha nahatonga amin'ny bebeanareo hoe Katerine Dulot tokony hoe Katerine Clever anaraka ny anaram-badiny toy ny vehivavy manambady rehetra izy ka Dulot nge no anaran'ny ray aman-dreniny be izay anarana mahatovavy zay no nitazominy teo amin'ny sehatra mampanakanto azy raha hoe Katerine Clever mantsy tonga de fantatry dada hoe fianakaviany Denis Clever le dadanareo ka zay zao tsy nahalalany azy zao ko andraso aloha fa tia manatony tia Margot hafahafa koa izy ty tsy be teny sady tia jeritsery be raha andramizay laza aminareo fa vonao anatin'ny 20 minutes ny sakafo atoandro endry Margot sady ve efa amiraika amby folo nge zao andao ary tsika hody ndao ary atovy reto fa zao masaka samy mazotomana daholo misaotra re misaotra io Stella misy le sakafa tena kafisindriny ao fantatra ny inona boulette de poisson fromage efa nitantaraindry Rézina daholo io Rézina atolory azy ny plat tikia misaotra kia oe tandreo Stella very daholo azafady fa tena nalato voatazoko azako fa manina ny tsy raisina tsara ka mibolisatra le izy fa azafady ohatrany somary fanina ny fijeriko anao teo sa tsy malama le plat mandinika tsara tatasineny de mifampijery moramora mandinika be ako Mathieu de mijery an Rézina somary manompo maso kely Monsieur Denis tsy mahalala azy ambonin'ny tany Margot koa ohatry ny sorena kely fa very teo amin'ny tany daholo ny atsasaka ireo sakafo tao anaty plateau mbola misy azo raisina ane reo ambony latabatra ireo
sady efa raraka ao anaty lovianao aza de tonga de ho any daholy any fa efa natokana ho anareo mihitsy ireo. Le mamakoa no mpakafian'izy io. Le reninao maty? Ie, satry ny boulette de poisson foana ny sakafo na soupe au poisson. Tena tia poisson be izy zany ko. Tena nankafy mihitsy le sisy. Aleo avily aingana aloha ny resaky. Fa hoana ary papa? Ahoana lesy a? Le velo motera ve mbola ao sa? Efa simbiniko. Anga mila velo motera la? Entina mitsangatsangana. Ny fiara maninona? Misy bisikleta koa ne ao e. Ie, anankiroa mihitsy. Afaka manao taingin-droa Régine Stella na indramina ny an Simon. Tena mety zany ka. Fa roviana aloha zany. Mety raha pitso. D'accord. Aza de mandeha lavitra be fotsiny a? Eny e. Stella, nahita fahitana nga ianao teo? Ie, plateau aneny be Katerina ne iny. Ka izy mihitsy no hitako. Mipetraka eo anolohan'ny latabatra fihinanana mandray an'le plateau atolotro margo azy. Fahitana somary nyserana kely fotsiny le izy satria nalakina fotsitra le plat. Efa nandindona mihitsy. Tena grave be koa zany a. Aza miteny mafa sao de endry zareo ka mbola varina misotro kafe izy ao e. Fantatro tata sy neny fa nahatsikaritra an'le izy koa satria tena fanina tokoa aty eo iny. Papa tsy malala ninina zao. Ie. Ohatriny tsy tsara miditra ao aminareo matetika raha zao izy da. Fa nahoana e? Rehefa tsisy olona afaka mandalo ianao miaraka amin'ny amenada. Ndro haivendry manana saka kely e? Ie, misy tia ny anarany. Vorovolana zay no nazoko an'io. Jereo fa fatany ihany ny olona izy. Mahafatifaty kely ty izy. Lasa vavy? Vavy. Misaotra ny tompotrano fa tena voky zay e. Zany mihitsy de misaotra ny mpikarakara ihany koa. Ka izao re olona efa trano navikisana moko tsy petrahany ely e. Mangatandalana nga am'izay menakavitra. Eny ary omendalana nareo e. Sady fotoana fitsorana fangalana aina koa ny izao e. Stella o, azafady hoe ianao. Njahary. Fantatro fa tsy maintsy anontany amantsy tata sy neny. Fahitana fahadimy zany ny hitako iny zao. Endry tata sy neny a? Ho avy a? Petrahinao aloha e. Endry neny a? Fa hono anaka. Inona ny nahazo anao teo e? Tohatra ny tsy fombanao mihitsy mantsy reny mananjera zavatra eo ampisakafanany reny a? Za aloha tena nahita mihitsy fa ohatran'ny fanina mihitsy izy teo e. Tsy nahita fahitana ve ianao e? Tonga de tsory anaka. Endry dada. Tena tsy afaka mandainga. Fa inona no hitanao e? Bebe Andresina le maty. Madame Kate Clevela? Ie, izy indrindra. Mipetraka eo anolohan'ny latabatra fisakafoanana izy no hitako. Zay nanavotsorako ny plat. Tsy tiako eto le fahitana. Azoko tsara. Izay ihany no saika ilananao fa mahazo mandeha anao raha andeha anaka. Tandremy fotsiny milazalaza n'izany amin'ny Régine na amin'ny Mathieu hitako gagagaga ihany mantsy izy teo. Dada. Lasa re atory kely aty anefitraniko e. Mandehanina e. Tena sarotra be ny raha Stella miaina miaraka amin'ny olon-kafa raha izao farany mantsy de isy alala ihany rehefa ela ny elako. Sahoanao izy ianao? Ka toa ahoana ary Françoise idina matranotra vely ivoaka ve sa tokamonina salamboka? Tsy vao maika hanimba azy zany aminao? Marina aloha zany ka rehefa fantatry ny olona de aleo fantany any zany angamo heloka. Fa de isaky ny misy zava-dehibe miseho ve zany amin'ny toerana raika mandray zavatra io Stella de zay zany angambako satria teto zao de hoe maty to le reniny Denis. Maty novononin'ny olona de zay angamba ny nahitany iny fahitany iny. Mety ho zay mihitsiko. Fa ny zavatra azo atao zao de ny tsy akanesany any matetika ao amin'ny trano io zany ny tiako tenenina. Ka raha miantso azy makao Monsieur Denis na i Mathieu. Monsieur Denis manko to tia misangisangy amin'ny eriko
zay aloha izy sy mateo koa mety hijery boky ao amin'ny biblioteka zareo ao hitanao ihany no fitiavan'ny boky a de asa rery Gabriel ka ilazao ihany izy aloha ka nefa rehefa sendra ny tampoka tsy ampoizina moa atao ho sarotra ny anafina n'izany zavatra izany ny ela ry Françoise a zay ngeo ahy efa izay ny destin an'ilay zanantsika de zaiko fa ny zavatra soroana aloha soroana ihany zay kosa araka ny tenin'ny professeur Klim eny tsy mandahany zany a fa ho sarotra ho aho tena teneniko anao zany mahita tolo hafa tsy hitantsika zany Stella ry Résine vision sambatra kosa izy sambatra tiako aloha raha zany ohatran'izany mahafantatra ny zava-miafina mampatahotra le iziko mety misimisy tery tsy voavahan'ny olona hatramin'izay zao na hoe olomeloka tsy hita manam-pahefana fa mety ho hitany nge ohatran'ireo olona nandroba sy namono ny neny be sy dadabe ohatra inona ny tian'la tongavana amin'izany mino fa tsy hijany ny fahitany io raha tsy hitan'ireo olona namonona hafateny neny be sy dadabe ry Résine zany ve eno a nitondra ny zatra tiany eny tantara atraty amintsika fianakavian'ny Catherine Dulo mba adinio nge fa lahatra amin'ny fon'ny mistera nge zany zay aloha za koa aza mba talanjona ary mino koa fa ireo mpangalatra sy mpamonina ireo nivarotra n'ireny entany entana izay isan'ny very tato nahatonga azy hatrany ampelantanan'ny Stella sy ny dadany any Picardie ve ka nahoana moa ny mpangalatra tsy varotra entana halatra izany eo akaiky potomboto io fantatra fa tsy maintsy isy ankety sy fisavana matsy zay zao nahatratrarina an'ilay tanan'ny Bertrandko indray ady akafetsena ka arak'ilay nilazaindrio hoe mety nahita zavatra tsy tokony ho hitany Bertrand zara raha tsy nyvononika fatany koa moa fa adalabeko io atsy lavitreto ny ady-domitiotrika an'io tena samy miteny an'izany nge Résine de ahoana mila ny fanapitsika menadasy ny fanoanantsika azy Stella zay koa aloha iara-iaditsika telo zany raikitra zany sady neny be sy dadabe antsika ihany koa nge maty zay mihitsy Siria hoentiny monsieur de Nickel any amin'ny villa noho ny aloha mandehana re ka izao mety ho arivarivo zay vao tonga mbola aka zavatra ery amin'ny ferme andrefana ery aloha zay vao tena mandeha ka zao mba hitondray gazety kely aloha raha hoany ianao l'écho du jour d'accord Stella ao ihany nga ianao ato an-dakozia ato ary neny mamaky boky hiakatra any ambony aloha fa katony fotsiny trano raha mandeha mivoaka ianao endry neny tena tsara mariny ty tononkalo ato anaty boky me Mathieu aty tiako vakiana daholo ny ao anatiny ity nefa mety ho vitako anatin'ny herinandro sisa hijanona any etsony ve raha pito izay telo andeha hitsangatsangana misy ty ohatra ary totonga ty ianao ndro mahatsiaro an Stella anaraka ana ty finaritra ery ty safosafoina andraso loha jereko hoe raha mbola misy rononao meka ianao de lasa mody rehefa avy eo sao de tadiavin-driziny eo aiza moa andraso hoe atao ambadika ka ie ty eto mbola misy tokoa misy ty nji fanakaiza vetivety teo misy ty andrekakio fa izy izany misy ty marina tsy atao ambadika ty varavarany ty
varavarana makany ambany amin'ny lakavy ity. Ary mety izany a. Ty eto miantona eto amin'ny rindriny ity angamba mifanalahidy. Andraso hoe. Ie. Zay ka. Zay fanivo. Misty. Ary zary izany. To maizina be koa ato. Andrasy fa to misy interrupteur ty. Zay. Misy tohatra vato midina. Ary finoentana be ato zany a. Misty? Fa inona nataonao ao e? Ary taiza ary ny dinan'izy ity nefa varavarana midy. Sa misy lavaka omby azy any nefa tsy hitako. Misty! Avy, andosika hiakatra. Tena tera tambadika reto baoritra reto ngamby izy ka. Voatery alako tsiraray zany reto. Zay. Ary avy amin'izay. Ao sy tongoka ianao. Tena tsy takatro fa misy an'ity sezy ity indray mibahana eto. Mety. Izy koa ary ty ohatrany tsy mety mandehako. Misy totozy tena angamba ao. Voatery bataina koa zany ty sezy ity nefa tongeza be koa nge izy zany. Zay ka. Opa. Oe, fa Andriamanitra, tsia. Stella, fa misy inona? Stella, fa aiza ianao zany? Aty any ary neny a. Andrekako. Fa inona no ataonao anaty lakavy ao e? Sambotra saka. Naka le saka andrezenao a. Nitsofoka tato izy de tery tato. Nitsambikina tampoka izy de taitra. De nianjera niaraka tamin'ireo entan'ireo. Andray? Ao, jereo ange ty andrinao fa misy maratra e? Mantena aloha sasao hitarehanao io fa jerety izy fa vovoka fotsiny. Andry neny a. Tsy maninona. Taitra be mihitsy nefa ataoko fa nisy inona indray ary. De aiza le saka zao? Ka efa lasa nitsorika niakatrany. Idio tsara io varavaran'io a. Rehefa tonga dadanao mampirina andreo entana enjereo fa ndana aloha ingany. Fantatro fa nandainga tamin'iny anefa sy maninny. Voatery satria zava-dehibe loatra mantsy ny fahitana hitako ty koa tsy azoko lazaina azy. Zay zany ny fahitana fahaenina. Ary de momba ny Kateriny Diolo daholo. Izy sy ny vadiny. Samba ny anahita ny Monsieur Germain Clever le tatapeandry Régine. Ary de Tsia. Vao sasany tarehako de lasa ny azakazaka mivoaka ny an-trano hitady voalohany. De ho any an-tranona indrindra ka ny vanena teo atena an-dalan'izay. Fo nahita sebitsepitra ny sevisevy sy toy ny te-hitomana izy de taitra. Stella, fa misy inona? Ary to maratra be ny andrinao? Tsy manino io Régine. Ary aiza Mathieu? Any an-trano izy. Andrasy fa atsoka. Miandranareo ary ambony dabilio ambadiky ny roseria a? Vetivety aho e. Enao ve tsy mahatsikaritra hoe
ohatra misy zavatra konokonono reto aok izy reto zany. Inona ny tianao lazaina? Tato ato ohatra ny mahita nazy da miresaka miadevitra be midy eo amin'ny efitrano rezinao indray mandeha zay ary sendra nandalo teo amin'ny lala tsara na eno sombotsombon-dresaka. Hoe ahoana? Maty no henoko ny teny momba ny dadabeany sy ny bebeany maty ny resahany. Tsy maintsy hitako izay nandroba sy namono hoy izy. Zay fotsiny ve? Betsaka ny resaka fa zay ny aloha ny sendrarehako saika ihany teo ambaravarana ihany fa ianao zany no adalako. Zava-dehibe zany ve de tsy nenona? Jereo ino zao rezinina miazakazaka noto teo iny ny antso amin'ny maty angamba fa jereo reny zao izy menada lasa indray mandeha maika be ihany. Aiza? Reny miazakazaka reny reny minao fa andeha ho any amin'ilay Stella reny. Ty Stella ty koa loatra ny tsy azokazoko fa tsoriko aminao fa hono? Vao tonga mihitsy izy ka nijery dia ohatra ny tsy alaizy zany mila raha maso reo ankizy ireo. Zay fotsiny teniko aminao mba tsy isian'ny tampoka tsy aposina manko sao dia diran-doza eo ianao. Misy afantatra sy ahita inona eo koa nefa reny. Asa aiza na lalàna ho an'izany? Tsy maty maty elolo mihitsy anie nafatesan'ireo raibe sy rembeny ary sao everinao fa zaza tsony ary iny sady olona efa nandeha fianarana. Za ihany angamo no tokony anara-maso fa sika miaraka mihitsy anie. Tsy mandahan'izany fenao mpivezivezy matetika tokony tsikilo sy haino eny resaka. Za mazana raikitra ato an-dakozia ato tsisy tany ipetrahana. Eny re aza atao atsirambina mihitsy zay manomboka izao masonandro an'io izao mihitsy. Ekena ny teninao raha matoa isika koa ne moa tsy ho ela dia ikopa-kelatra hiala eto angata-tsodrano amin'ny Monsieur Denis. Stella fananinny ary to maratra be ianao ninjera zava-doza no hitako tao anaty fahitana iano ary oviana koa ny vo eo tao anatina lakavy naka misy ty tao afa nitsofoka tao izy de nitirenitra boritra tao sy le seza ngeza be seza oka le seza ny dadabe zay tena azoko tsaina ny zavatra ny tranga. Nahita fahitana ny dadabe ve? Iano mipetraka eo ambony seza de ahoana misy olona mitsaikitsaika feo ariana mitondra antsy. Nanino antsy azy avy ao ivo zany intelo tena tsinjinantsy intelo tokoa no nahafatsy azy. Tena tsy taniko sy namikika dia nataitra neny tao ambony le tsindrinantsy. Dia ahoana ozy neninareo? Tsy nilaza tamin'ny zava-marina ny tranga mihitsy voaterina andainga fantatro ny toetrany. Ka hitanao ara ve le olona Endry Mathieu hitako tsara. Izy zany olona zany? Simon eno Simon le olona. Tontolo hafa diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine novelomy ny Vantsoa Lanto Iary ny Ravo ary Anjariliva niaraka tamin'ny Faly Rakoto ary Liva Erlanto ary Sinez. Tovy razana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanatotosa. Ho arahanareo eto amin'ny alahady izao ny fizarana fahatelo sady farany.